tsara mihitsy miresaka an'le fandrindrana ny filazam-potoana satria ny fobe momba ny teny any akademia malagasy moa izay tena misahana nytyle tsy penina sy fomba fanoratana ny teny mikasika ny teny malagasy rehetra zany dia fantatsika fa mampanao fananana soratin'olona dia manerana Madagasikara le fananana soratin'olona io ary isa-taona ny tao anatin'ny 10 taona ohatr'izany zany dia natao ary misy loka lehibe mihitsy homeny ny akademia ny amin'izay mandray anjara dia ao anatin'ireny soratin'olona reny no ahitako fa tena mbola mitavozavoza zany sika eo amin'le fandrindrana ny filazam-potoana rehefa manoratra kosa aloha tena mariako hoe rehefa manoratra tena hita zay le tsy fahafehezana ny fandrindrana ny filazam-potoana izay kanefa dia zavatra tsotra fotsiny misy marika ny filazam-potoana amin'ny teny malagasy dia azo tonga dia hoe tadidina fotsiny reny marika reny dia hainy manoratra nylay hainy mandrindra zany ny filazam-potoana soratana ny filazam-potoana moa zany le misy marika le tena hoe io moa tsy hoe tena lesona malagasy no ataotsika fa le manitsy ny diso dia ny olazay fotsiny zany ato dia ny hoe rehefa inona ny tsy maintsy atao avy ny marika ny filazam-potoana dia rehefa inona no tsy maintsy atao ankehitriny fa ny lasa moa zany dia zay efa lasa zay izy dia mazava be mampanahirana ny olona manko nle ny filazam-potoana ny ho avy misy aintso amin'ny teny malagasy ny aintso nefa eo am-pitenenana dia tsy tononona dia eo amin'izay ny mahatonga ny olona zany eritreritra hoe ina raha ny filazam-potoana ao anatin'izay ohatra zao hoe mba ahatomombana ny asa izay atao zay zao tsy fantatra raha eo am-pitenenana na ho avy zany ny anoratana azy na ankehitriny satria le aintso mariky ny ho avy tsy tononona dia zay le izy tsy tononona zay mahatonga ny hoe savitahana kely zany amin'izay fandrindrana ny filazam-potoana izay fa ao aorianan'reto teny reto dia ho avy hatrany mariky ny filazam-potoana no soratana ohatra hoe tokony aterina raha-pitso ireto taratasy reto dia amin'izay fotoana izay le aterina le tokony zany dia ho avy le hoe aterina tokony hatao zany fa tsy tokony atao dia tokony ho mailo isika ohatran'izay zao dia ho avy hatrany zany ny filazam-potoana aorianany tokony dia aoriana mbako dia mahatohateny aoriana mba dia ho avy mba hangataka fotoana amin'ny lehibean'ny orinasa izy ohatra dia amin'izay fotoana izay misy aintso le hangataka fa eo am-pitenenana tsy eno le aintso dia aorianan'ny tiana ihany koa izay mety hanana endrika te na ta ohatra hoe te andeha tiana ho tanterahana amin'ny fionana manaraka ireto asa ireto ohatra dia ho avy zay izay no tianay hatao dia ho avy anefa ny olona rehefa miteny hoe izay no tianay hatao ankehitriny no eny sofinao kanefa ny ao fandrindrana ny mariky ny filazam-potoana ny filazam-potoana dia ho avy zany satria tsy eo amin'ny ankehitriny no anatanterahana ilay asa dia aorianany aoka ohatra hoe aoka hitandrina fa tsy aoka mitandrina eo moa za mahatsiary foana le hoe aoka sika hivavaka ho avy hatrany hatrany zany aorianandreo teny reo dia ho avy hatrany hatrany ny mariky ny filazam-potoana dia aorianany reto teny ankehitriny izay mariky ny filazam-potoana takiny reto andihateny reto matetika zao eny am-petadrindrina eny dia mahita hoe tsy azo hipetrahana eto mahita aintso tsy azo
ipetrahana eto tsy azo fifohana sigara raha zay ny anoratantsika azy dia hipetraka eo a dia rehefa tamin'ilay olona nandrara dia ho za hoe ko amin'ny ho avy eto ny tsy azo hipetrahana fa ny ankehitriny azoko hipetrahana ko tsy azo fifohana sigara dia ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka ohatra raha amin'ny ho avy zany tsy azo hifohana fa ny ankehitriny mbola azoko hifohana zany hoe aorinany tsy azo a dia ankehitriny hatrany hatrany zany hoe tsy azo hipetrahana tsy misy aintso a tsy azo hifohana sigara tsy misy aintso dia mitaky ny filazam-potoana ankehitriny a ihany koa no hoe tsy maintsy fa raha mitaky ho avy izy a dia tsy maintsy ho fa raha tsy maintsy fotsiny a dia ankehitriny tsy maintsy atao tsy maintsy aterina ireto ohatra milaza baiko izy aohatrinany baiko fotsiny zany lazaina ohatrinany hoe tsy maintsy ho tanterahana amin'ny herinandro ireto zay akoatran'le hoe ny fisehoan'ny zava-misy no mibaiko ny fandrindrana indray a hevitra ny mitondra azy